Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana nanomboka ny taona araiky amby valopolo sy sivanjato sy arivo dia ny andro ny raiky amby roapolo septambra no andro no safidiny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana. Mandritry ny andro fankalazana dia antsoina ny firenena rehetra sy ny mponina ao aminy mba ampisahatra ny herisetra ary ampianatra sy anentana ny mponina momba ny fandriam-pahalemana. Manoloana zany indrindra amin'ny maha-ministry ny fiarovam-pirenena antenanay dia manana didy amin'ny fanetanana ny mpiray-tanindrazana rehetra amin'izao andro lehibe izao. Amin'ny taona 2024 ity moa ny loha-hevitra entina ankalazana izany dia ny hoe etsika mahakasika ny toetrandro, etsika ho an'ny fandriam-pahalemana. Koa amin'izany indrindra no hitarihana ny sainy tsirairay amin'ny asarobidiny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro izay ambana iray manotoena fandriam-pahalemana erak'izao tontolo izao. Ny fiovan'ny toetrandro koa mantsy dia anisan'ny olana fototra ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana iraisam-pirenena satria raha araky ny fandiniana dia miteraka pitsoam-ponenana avy telo eny noho ny ady ny loza voajanahary izay aterany. Izany rehetra izany no hitariako misy antsika malagasy amin'ny fiarovana ity nositsika ity amin'ny fahasimbany tontolo iainana. Hita masaka ankehitriny fa efa miangazana ny nositsika ary ny halatsinanana izay tena ny riariantsika dia efa madiva ho ripaka. Efa miaritra ihany koa ireo farihy lehibe maro samihafa sy ny renirano eto amintsika ary mihamaloto ny rivotra iainantsika indrindra amin'ireo tanan-dehibe. Manana didy lehibe isika mandroana izany ary efa noraisiny ministerany fiarovam-pirenena ho andraikitra ny fambolekazo iray alina hektara manomboka amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Anjarantsika izaho sy ianao ny mikolokolo ny firenentsika mba ampiana an'izany ambana efamby eo ambaravarany ity nositsika ity zany ankehitriny. Mila manao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra isika malagasy satria izay mitambatra tokoa no vato. Koa alao ery ary andesika hiara entana, hiara hiasa ampandry fahalemana ity Madagasikara antsika ity mba hisiny fandrosoana maritra ao anatin'ny filaminana tokoa. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.